avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltranao vaovao. Maro ireo tonga namaly ny antso ka nanatitra ny antsota taratasy teny amin'ny ministeran'ny ady tany ho an'ny toerany lehibe ny faritra. Izy ireo izay vonona anatsara ny fiainam-bahoaka sy ny firenena tokoa ve samy hazakazaka hitady seza. Mitazapotsiny ny fanovana sy ny fanavaozana irson'ny Madagasikara amin'izao fotoana ny COI raha tokony ho isan'ireo mpandray anjara feno amin'izany. Notokarina androany efitrano vaovao andraisana manokana ny ady tany eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Anosy amany ny olona ny fananantany fotodrafitrasa hoy ny ministera tompony andraikitra. Mitombo isa ny olona ahitana fambara amin'ny tsy fahasalamana ratsy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Maresaka iray sampirenena olona 13 indray farafakely no namony ainy nandritra ny fanafiana nataony tafika Israeliana tao Syria. Ary avetrany andindininy makasika ireo. Fotoanan'ny fampirahalamba vaotsika indray atao amin'ny vita-lavitra kolo fa tena ny araba atao amin'ny kilasy tongovavy manasana ihany koa anaraka ny antsipri an'izay toro-mazatra matoa andatsoratra avetrany nondeha nokafana ny fiarahana. Maro ireo tonga namaly ny antso ka nanatitra ny tota taratasy teny amin'ny ministera ny atany ho eo amin'ny toerany lehibe ny faritra amin'izao fotoana izao. Tena mirotsaka ho an'ny finiavana sy ny fahavononana anatsara ny fiainan'ny mpiarabelona sy ny firenena tokoa ve izy ireo samy mihazakazaka hitady seza azy fahefana fotsiny ihany matoa andatsoratra. Ny farana tamin'ny 12 ratoandro teo ny fotoana nahafahan'ireo mikasa ho lehibe ny faritra nanatitra ireo antota taratasy teny amin'ny ministeran'ny ady tany. Kely sisa dia feno 2,000 ny isan'ireo olona nanatitra izany antota taratasy izany maniry sy mikasa ny ho lehibe ny faritra misa 420 manerana ny Madagasikara. Ny tsapa voalohany eo anatrehan'izany dia ny hoe maro ireo tapa-kevitra maneho fahavononana iara-iasa amin'ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara, anompo vahoaka, hitondra vahaolana maharitra amin'izay traikefa sy ny fahaizana ananany ho an'ny mpiray tanindrazana. Fa ny fanontaniana mipetraka ihany koa dia ny hoe tena mirotsaka amin'ny finiavana sy ny fahavononana anatsara ny fiainan'ny mpiarabelona sy ny firenena tokoa ve samy hazakazaka hitady seza sy fahefana fotsiny ihany. Firy amin'ireo olona latsaka ny 2,000 ireo ny tena manana ny fomba fijery mitodika amin'ny fikatsahana tombontsoa ho an'ny vahoaka fa tsy ny fikatsahana tombontsoa manokana. Nisy tamin'ny faritra sasany aza nirosona ny fandresena lahatra ireo vondron'olona samihafa, nirosona ny fanangonana soni arak'izay tratra hanoanana ny firotsahana. Ny sasany aza nasaina nanao fanambarana mihitsy nanamafy izay fanoanana izay. Ekena fa ho vonjomaika izany satria firosona amin'ny fanovana sy fanavaozana sika izao ary ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara aza efa nanamafy fa roa taona ny fepotona iasan'izy ireo. Nandritra ny fandalovany tao Toliaromaly nanamafy ny filohampanjakana fa miainga avy ny fotony ny fampandrosoana maharitra ary mitaky fanovana ny toetsainy tsirairay mialohan'ny ny zavatra rehetra. Izany hoe raha tsy misy io fiovana sy ny fanovana toetsaina io tsy ho tratra ny tanjona napetraka. Raha tsy misy ny fanovana toetsaina ho an'ireo kandida latsaky ny 2,000 nanatitra ny tota taratasy ho lehibe ny faritra dia no maly tsy miova ka ny fomba fanao ny teo aloha ihany no hita ary mety ho ratsy kokoa noho izany aza. Maro amin'ireo nanatitra tota taratasy ireo mantsy no efa tsy vahiny amin'ny mponina intsony isaky ny faritra izay misy azy avy. Efa fantatry ny mponina ny firehana politika ananany, ny fomba fijeriny sy ny fomba fiasany, ny fomba fitantanany ary indrindra ny fomba fitondrantenany rehefa nampindramina fahefana. Misy ireo efa fantatry ny malagasy tamina afera maloto, kolikoly, fanararaota-pahefana, fanodinana volam-panjakana, fanomezana tsenam-barim-panjakana tsy ara-dalàna sy ny sisa. Misy amin'ireo ihany koa nefa ankilan'izay olona efa fantapoko fantapirenena fa manana izany fitiavan-tanindrazana izany, manana fahavononana ary manana finiavana anasoa ny vahoaka sy ny firenena. Misy ireo resy lahatra fa fotoana izao amongorana ny kolikoly,
ny tsy fanaran-dalàna ary indrindra fotoana izao anomezana lanja ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana ireo resy lahatra ireo izay hitondra ny anjara-birikiny amin'ny fanarenana ny firenena izay efa potika tanteraka amin'izao fotoana mitodika any amin'ireo izay ho voatendry eo amin'izay toerany lehibe ny faritra izay ary araka izany ny masony rehetra ary mitodika ihany koa any amin'ny ministera tompon'andraikitra sy ny mpitondra fanjakana miresaka fanarenana sy fanavaozana eto amin'ny firenentsika fa mitaza-potsiny ny fanovana sy ny fanavaozana irosomy Madagasikara amin'izao fotoana izao ny eo anivony COI raha toka isan'ireo mpandray anjara feno amin'izany ny COI izay malagasy no mitantanao saingy hatreto ny safidy ny angina sy taza-potsiny tsy maneho mazava ny toerana misy azy manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny ka eto Andriatsilavo. Amin'izao fotoan-tsarotra lalovan'ny Madagasikara izao samy miezaka mifanoana sy mifanome tanana irosoana amin'ny fanovana sy ny fanavaozana avokoa ny rehetra hitantaratra nanantona ny mpitondra fanjakana ka naneho ny fahavonona ny an'olo-tanana ihany koa ireo maso ivovahiny monina sy miasa eto Madagasikara samihafa fa ny fanontaniana petraka ny maro dia ny hoe nakaiza ny COI izay Madagasikara no volohany ity farany izay sady tsy manameloka ny fitondrana mijoro no tsy nankatoa ary tsy fantatra izay toerana misy azy magagaga ny olona ihany hoe maninona tsy eno ny COI dia organisation intergouvernementale izay misy asika misy président du conseil des ministres ro zao ny Comore mitarika anazy fa ny secrétaire général ny tena exécutif ny COI io dia tokony mba nisy ihany rehefa veran-tegna anazy hoe misy nandalo kely dia ty satria fa ty daholo ny SADC ny Union africaine ny COI zany dia tena tsy eno misy zany tsy eno le izy ka asa angamba satria hoe teratany malagasy izy teratany malagasy ny an'le fitondragny talohagny mahatonga an'izao zavatra zao fa mampieritreritra ihany le izy aloha mba tokony mba nisy ihany fomba courtoisie diplomatique nefa tokony azo afaka any koa sika mba miteny koa angambany hoe any amin'ny président ny conseil des ministres ny Comore amin'izao fotoagna zao midika ho kajikajy ve izao fahanginany COI izao hoy hatrany ny fanontaniana mipetraka kajikajy ka sady tsy hanimba ny endrika eo mason'ireo firenena mpikambana sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena no tsy hanimba endrika eo mason'ny mpitondra fanjakana malagasy io kajikajy io izay mametraka ny COI ho mpitaza-potsiny raha tokony ho isan'ny mpandray anjara feno tsy te hiara-iasa amin'ny Madagasikara ve sa ilay mpitondra azy amin'izao fotoana no tsy mazoto hitantsika ny Mauritiana fa manao zay ho afy any amin'ny fanadiadiana hitantsika ny anglisy fa nanolotra fiara-miasa amin'ny ministry ny fitsarana hitantsika ny ambassadeur ny Rosiana fa nitsidika indroany filohan'ny fanovana hitantsika ny raha omaly fotsiny raha tsy diso ny ambassadeur ny Afrika Atsimo nitety ministra telo na efatra zany hoe raha tsy hanonona afa-tsireo atsika maro dia maro ny mpiara-miasa amin'ny Madagasikara manolo tanana amin'ny fanavaozana amin'ny fiara-miasa fa kosa ny commission ny océan Indien ny COI tsita ary dia mahavariana zany satria akaiky dia akaiky atsika zany commission ny océan Indien zany dia mametra-panontaniana tsika hoe tsy te hiara-iasa amin'ny Madagasikara ve le commission de l'océan Indien sa ve le mpitondra ny commission de l'océan Indien amin'izao fotoana izao no tsy dia mazoto satria ve izy akaikikaiky ny filoha teo alohan'ny Rajoelina mipetraka amin'ny fanontaniana any aminy ny valiny hoe maninona izy nitsita hatreto aloha dia raisiny maro ho fialana andraikitra ny fahanginan'ny COI amin'izao fotoana irosoan'ny Madagasikara amin'ny fanovana sy ny fanavaozana izao tsy tokony hitaza-potsiny ny faritra tokony hazava ny toerana misy ny COI fa tsy hijanona amin'ny fampitam-baovao maneho fahamailona fotsiny ihany notokanana androany ny evitrano vaovao andraisana manokana ny atany eo anivon'ny fitsarana mbara tonga voalohany anosy amany olany fananantany ny fotodrafitrasa hoan'ny minisitra tompon'andraikitra tonga teny an-toerana ankoatrizay fotoana nitondrany minisitry ny fitsarana fanazavana momba ny rarambo malaza ihany koa androany ka nilazany fa mbola maro ireo fanadiadiana atao amin'ireo voakasika atao anatin'izay raharaha zay antony tsy mbola irosoana amin'ny fitsarana ka ba iloany mitatitra ny antsiprian'izay
tsy mbola azo iresona aloha ny fitsarana raharaha mbo malaza satria mbola maro ireo olona tsy maintsy anaovana fanadihadiana tamin'ity raharaha namoizana ain'olona maro ity hoy ny ministry ny fitsarana Androany. Misy ireo olona voakasika kanefa no ezahany mpitondra teo aloha tsy no inona mihitsy hatramin'izay. Ao anatin'ny fanadihadiana azy ireo ny amin'izao fotoana hoy ny fanazavana. Ho an'ireo izay mbola vela dia tsy nenona mihitsy tetỳ amin'ny fitsarana nefa ireo dia vavolombelona velona inona no nitranga tao amin'ny fanapozinana io. Rehefa noraisinay ireo victime dia teo izay dia nahita hoe zareo misy maro be no tsy fantatra kory hoe nitory tsy fantatra kory hoe nandeha tao amin'le fety kanefa dia sady mbola marary mitsapotena no mbola velonaina afaka mitantara inona ny zava-misy fa ireo manana maty no tena nandeha nitory teny amin'ny fitsarana. Dikan'izay dia raha dia efa saika ho tsaraina le raharaha dia ho ajanona eo amin'ny hoe izy anankitelo izay voatazona teny am-ponja tsy telo moa izany ray roa telo efatra izay voatazona teny am-ponja no tsaraina dia hozy izay hoe non tohizo ny fanadihadiana enoy ireo vavolombelona izay mbola velona satria manana zavatra marobe ho tantarainareo ary misy zavatra tsy mazava marobe nitranga taloha ny fikarakarana ny fety io sy nandritry ny fety ary misy ihany koa izay olona enitsika hoe papasosy tokony nenona nefa tsy nenona ao anatin'ny dossier ary tsy anankiray izany fa marobe. Nisy ny fitsaboana izay natao tany Maurice nahitana fa nisy trangany zavatra hafa tamin'iny fanapoizinana iny izany rehetrarehetra izany tsy afahana mitsara ny raharaha eo no eo fa tsy maintsy mila fanadihadiana. Amerina fitokisany vahoaka amin'ireo rafi-pitsarana manerana ny nosy ny ministera amin'izao fitondrana fanaovozana izao hoy ny ministra. Eo ihany koa ny fampitomboana ny fitsarana. Androany notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny efitrano vaovao natokana ho fitsarana momba ny atany eo anivony fitsarana ambara tonga voalohany Etsianosy amahana ny olona ny raharaha antany eto Madagasikara sy ireo olana mety ateraka izany izao fanapakevitra izao hoy ny ministra misana ny raharaha antany. Anisany miteraka ny tsy filaminana amin'ny tany sy ny fanjakana ny resaka olana ara-tany ka ny nahavitany zao toerana hitsarana ny resaka tany zao dia hamaha be kokoa amin'ny ampahany zany ny olana ara-tany ary hamaha zany amin'ny ampahany ny resaka tsy fandripahalemana. Anisan'ny nahantona tetaloha ny resaka fanaovana ny peana ny prescription acquisitive satria lasa fanararaotany sasany iny fanaovana prescription acquisitive iny ka zay nahatonga ny ministera ny fananantany sy ny ministera ny fitsarana nanokana fotoana nandinihana ny fandrafetagna an'le décret satria décret no nampiatona azy dia décret koa zany no hamahana azy amin'izao. Ankoatr'izay nilaza ihany koa ny ministry ny fitsarana Androany fa entitra ny fitondrana ankehitriny manao ny fanaraha-masony ireo mikasa anankirotana an'izao fitondrana fanavaozana izao ary efa mandeha avokoa ny fanadihadiana lalina momba ireo ayay amboly korotana eto amin'ny firenena. Fa efa ho 13 taona no nisiny disadisa mpiara-monina teo amin'ny roapolona ao Ambotoka Mampikony sy Antsaronala Port-Berger mikasika ilay tany mahery ny 3,000 hektara ny antoerana izay tsy mbola nisy vahaolana treto. Ankehitriny miantso mpitondra hitady ny marimaritra iraisana hisorohana ny fifandonana mom'izay ireo mponina ny antoerana. Gabay Loano mitatra ny antsiprian'izay. Niteraka disadisa mpiara-monina tamin'ireo mponina ao Ambotoka distrika Mampikony sy Antsaronala distrika ny Port-Berger nandritra izay 13 taona izay ny tany mirefy 3,000 hektara. Maro ny aratra sy simba fananana noho ny fifandonana teo amin'ny rotota nandritra izay taona maro izay. Ireto ny proof tamin'ny 7 novambra 2024 nisy olona ratra tao amin'ny ferma tsy mijaly sy papamena zay antsona hoe andrano vaky io no sary ireo tragno ny robaina ireo sary mahakasika an'izany ny robaina tanteraka tragno ny Andriamantoa Sildôme tragno ny Andriamantoa Viviane tao Mampikony potika tanteraka ny 20 Desambra 2024 voaratra voavono za ireo sary proof tapaka ny sofina tapaka ny tao izy ko 5 taona sy afaka miasa tapaka ny tagna vaky tapaka masoara ny evakena mazenga ny trinaire olona re voasambotra rehefa nandraindraikitra zareo tao amin'ny gendarmerie sy ny police tsisy deuxième enquête tsisy fitsaragna tonga dia nafagna teny midina avy tamin'ny fitondram-panjakagna teo aloha.
tao anatin'ny fotoana marika izay anefa tsy mbola nisy vahaolana mazava sy azo tsapaitanana fa vao mainka anampahazo mivana ny fifanandrinana teo amin'ireo vahoaka ireo ny ataon'ny fitondrana teo aloha ireo mponina malona izany miantso ny fitondrana vaovao izy ireo amany olana misy ao an-toerana eto mitodika aminao Andriamatoa filoham-panjakana Andriamatoa Randrianirina Mikael mitodika aminao zay tompoko jereo ny ministrinao ministry ny fitsarana mba andraindraikitra feno makasika itraraty ary miangavy ianao Andriamatoa ministry ny fanajariana tany Andriamatoa Lilson zanaky ny Sofia ianao jere manokana zahay tegna malaelo zay tompoko anisan'ny takiny izy ireo raha ny fanazavana ny anarana ny fomba fiasa eo anivon'ny fitsarana ao Mapikony ny fanapahana ny rasy ireo tompona andraikitra teo amin'ity rafi-pitsarana ity izay vao mainka niteraka lonilolo teo amin'ny andaniny sy ny ankilany ka tokony hojerena akaiky raha ny fanohan-kevitra hatrany tsy aivina fa sampy velona sady mpamboly amin'ilay velarany tany 3 hektara mahery io ireto vahoaka ireto ka manentana ny siny ny marimaritsiraisany eo amin'ny rotota ahafahany manio ny asa fiariny olany fananantany zay fa olany famatsiana herinaratra mila fongorina hatramin'ny farany ireo tambazotra mamotika anjirama raha tiana ny amany olany herinaratra eto amintsika ho ny mpandinika fiainam-pirenena nanaovana fanadiadiana androany takina ny ametrahany fanjakana stratejia nasionaly momba ny angovo ahafahana mamokatra herinaratra sahaza ho an'ny vahoaka malagasy rina fitiavana no mitatitra ny antsiprian'izay toerana maro teto Antananarivo Malariva no nahitana fahatapahan-jiro na aritra nidina andalambe vokatra izany ny mponina toy ny tena indray sorona noho ny ahatezerany sy ny fitarainany vahaolana no ilaina ho izy ireo fa tsy filazana olana na fialatsiny eo anatrehanyity olany herinaratra sy ny rano ity tsy akitsitsy ny ampamoaka momba ny raharaha jirama nataon'ny solombavam-bahoaka sy ny sindikany mpiasan'ny jirama miteraka resabe ry fifanarana na kontratsy mazava ifanaovana amin'ireo mpamatsy ny jirama amin'ny fanofana groupe sy ny famatsiana solika ity trangy ity izay iverina fa fototra mamotika ny orinasa jirama raha ny ady hevitra teny Tsimbazaza Omaly nanambarany filohan'ny anteny mera-pirenena fa anokatra fanadiadiana parlementaire momba io raharaha jirama io ny solombavam-bahoaka ka anafoana tsy misy fepetra ireo kontra mamotika ity orinasa mpanjakana ity nanazavankilany tale general lefitra eo nivony orinasa jirama fa tsy afaka manapa-kevitra irery amin'ny famoahana ny kontrany jirama fa tenerana amin'ireo mpanosiny avy amin'ny mpamatsy ny orinasa jirama teo anolohan'ny solombavam-bahoaka Omaly contrat d'achat d'énergie resahantsika eto avokoa ny majorité an'ny co-contractant jirama ka ny jirama manokana izy rery dia tsy afaka ny anapa-kevitra velivelo hoe avoaka eto ny contrat satria misy ny atao hoe clause de confidentialité ao anatina contrat izay mambean'ny parti ka ifampiarana le izy raha manaiky ry zareo hoe eken'ny mpanao sinive ny amoahana ny contrat dia mamoaka izay fa tsy hosakana mihitsy jirama na ny ministera amin'ny famoahana an'le contrat tsy manaiky kosa nefa zareo tsy afaka ny anery izay satria raha ka nyteneniko teo hoe misy ny atao hoe clause de confidentialité anatina contrat izay mampigadra ny violation an'io tsy ho vitavita morana ijanona amin'ny ampamoaka fotsiny ity raharaha jirama ity fa tokony saijoro ny tompona andraikitra hitondra izany eo anivony fitsarana takina ny ametrahany fanjakana paika aty-pirenena ananana angovo matanjaka maharitra ary mamaly ny filan'ny vahoaka fotoana mihitsy zao tokony voan'ny ao ambadika momba ny tetika ekina ny ain-dehibetsika momba ny angovo eto amin'ny firenena izy aby ary aiza ndapikatso an'io tsisy miteny an'izany tsay zany zao tsisy miteny an'izany rajoely zany zao raha vatomanga ihany vao teny afaka mitrena anareo momba ny jirama toy izo amin'ny resaka juridika sy judiciaire mazava tsara io fa ny resaka stratégique dia eo dia fahefa-panjakana averina tanteraka aty amin'ny fanjakana ve ny momba ny jirama satria stratégique io tsy misy mahazo mikitikitika an'io sy ny sisa ka afongary zay tetika rehetra zay dia raiso ny fanapahan-kevim-panjakana ny andray zany dia fanapahan-kevitra amogadana fobe momba ny jirama tsy aivina nilaza ministry ny angovo sy ny akorana fa ho tapahina ny fifanarahana amin'ireo mpandrahara-pamaty sy ny jirama rehefa hita fa mamboatry firenena ireo fifanarahana no amafisina ihany koa fa hisy ny fitsiriana atao amin'ireo mpandrahara-pamaty sy ny jirama sy ny ao anivony orinasa jirama malona ny olana mitranga akoatry ny fahaverezany solika sy ny fatianto karabola 420 miliara isam-bolana misy ihany koa ny alatra amin'ny famatsiana herinaratra
izany hoe raha 100 mégawatt no fatra vidiny orinasa jirama amin'ireo mpamokatra herinaratra tsy feno nefa izany fa mety 70 mégawatt ihany ny vokatra azo. Ny vidiny 100 mégawatt nefa aloha ihany raha ny ampamoaka natao ny sindikany mpiasan'ny jirama. Ao anatin'ny fanavaozana isika izao ka andrasan'ny vahoaka malagasy ny fitantanana mangarahara fanazazina ireo tompon'antoka mpambotry ny firenena ary ny vahaolana maharitra momba ity jirama ity. Fanitsidika ny tanàna Toliara ny folohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara omaly. Niaraka tamin'ny mpanolontsaina avo ny fanavaozana sy ireo manisitra mpikamba ny governemanta sasantsasany. Fotoana izay nionan'izy ireo tamin'ireo tanora sy mpandraharaha ary ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra any an-toerana. Maro ny faneho-kevitra nisongadina nandritra ny fionana saingy isany nivotra nandritra izany. Mazava-dehibe ny fanovana ny toe-tsainy ny tsirairay ihany koa ao anatin'izao fotoana hitondrana ny fanavaozana eto amin'ny firenen'izao. Toliara. Ny fanovana toe-tsaina io no anisan'ny zava-dehibe notsindrin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara omaly rehefa niaona tamin'ireo tanora sy mpandraharaha ary ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra. Teto Toliara ny tenany sy ny mpanolontsaina avo ny fanavaozana ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena, ny minisitry ny jony sy ny toe-karena manga ary ny minisitry ny fiarovam-pirenena. Refondation zany raha hafa mihitsy tafiditra anatiny ao lay réforme tenenitsika isanandro. Anatiny izay fanteneniko tamin'ny voalohany teo refondation morale, fanovana mentalité-tsika. Ny amin'ity resaka mentalité poste folle. Mitolona aho noho ny poste, mitolona aho meo poste satria aho mitolona. Dia mba te hanontany anareo zany aho amin'ny fangatahana poste io. Rehefa tonga amin'ny poste anao, ino mataonao? Roa le question. Hanao vahoaka sa hanodimbola? Zay ny question petrapetra, tsy maintsy roa zay vao. Angamba ny fahitako azy le changement moral mihitsy, le refondation moral, fivany mentalité-tsika voalohana hiovantsika. Fa na ino structure hapetraky, na ino refondation hatao hoe nata hametraky constitution tsy hay constitution voka indesitsika etoa. Lambo mentalité-tsika io riotsy ho Toliara zay. Manoloana izany dia nanamafy ny filohan'ny fanavaozana fa mbola hisy ny fakan-kevitra isa-paritra ka ireo hevitra sy fanontaniana nandritra ny fihaonana omaly dia mbola havoitra mandritra izany. Nanambara ihany koa izy fa mbola tsy fakan-kevitra isa-paritra no antony fahatongavany fa mba hahazo mialoha ny fitarainan'ny olona. Hisy concertation régionale jamela io resaky tenenitsika io aby mbo haboakinareo amin'ny concertation régionale. Ny meviona eto hahazo mialoha ny fitarainan'ny olona satria zahay ambony any io maro raha tsy fantatsinay ambany. Zay ny anatona ty. Isaoragny zay nanome teo fa maro ny raha zao vao hitanay. Raha mahakasika ny fakan-kevitra nasionaly indray dia hiainga hatrany amin'ny commune raha ny fanirian'ny FFKM araka ny fanazavana saingy misy ny olana ara-potoana sy ara-bola. Fa na izany aza dia atomboka ny volana Desambra ho avy izao ny fanokafana izany amin'ny fomba ofisialy raha ny fanazavana hatrany. Ity fitsidiana nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara omaly ity izay fitsidiana ivelana Antananarivo voalohany nataony. Fitaovana sakafo maro no natolotry ireo mponina ny Arambona vokatry ny Aitrano na ravana ny tanàna ny Marovato commune Ambanivohitry Razanaka ao amin'ny distrika Brickaville ny aliny 7 Novambra lasa teo. Tonga tany an-toerana minisitry ny mponina sy ny firaisan-kina nakahery ireo trabona manoloana izay vona ny anjady tany an-toeran'izay onona sainy. Afo ampatana norangoro na hamay ny tanàna tao amin'ny fokotany Marovato commune Ambanivohitra Razanaka distrikany Brickaville ny aliny alatsinainy fa 17 ny volana Novambra lasa teo. May avokoa ny trano rehetra miisa 7 ambizato ary tapitra tsy manan-kialofana avokoa ny mponina tao an-tanàna ka mirongatra izay tsy izy ny fahasairanana raha ny tatitry ny lehibe ny fokotany. Dia ny voan'le afo zany azontory zany le olona roa namana dia tonga dia tamin'ny fatana zany le nidiran'le afo dia tonga dia nivarina ry ambany amin'ny fatana zany le afo dia tonga dia olona zany namoan'le olona roa namana hitako. La raha tsy olona zany namoa dia tonga dia maty zany le olona roa igny.
dia tonga dia tsisy na dia inona aby azany anjareo minamana takao ny azo fa la raha dia ny aigna si zany ndesiny ny raha jiabijiaby dia tonga dia may aby si zany ny entana jiabijiaby hatra amin'ny vorona koa gisy fa ny ain'ny olona aloha dia zany tsisy maty le nagnasarotra le famonoana afo zany tery be le tragno iafanakaiky be dia tsy araka koa za avy amin'ny tragno raika tonga dia efa mipita amin'ny tragno raika avy amin'ny tragno raika tonga dia efa mipita amin'ny tragno raika dia efa tsy araka koa za lelangy namoaka le entana fa tonga dia aigna si zany ndesina dia sahirana be aloka le fokon'olona ny tragno toerana mety tsisy ny anina hoanina mehatra amina vary dia le olona may tragno zany sasany dia mbodimbody raha kegny sasany mipetraka dia ny sasany may zany dia mandeha amin'le olona sasany le misy raha tsy may tragno regny dia agny le sasany mandeha fitaovana maro toy ny sakafo lamba firakotra sy akanjo fitaovana an-dakozia sy kojakoja maro samihafa ary tafo fanitso no natolotry ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina ho an'ireto traboina miisa 700 ireto tamin'ny le 17 novembre teo moa zany ny haran'ny voina hen-tragno ny fokontany araiky atao hoe Marovato zay misy tragno fito amby 500 ny tragno may ary eo amin'ny 700 eo zany ireo zay tsy menank'ialofagna tagnatin'izay voina nahazo zay ka ny fitondram-panjakagna dia mametraka oloha laharagna ny maha ologno ke magnoloanan'izay ny tonga teto zahay avy amin'ny ministèren'ny population zay mpiahy voalohany koa zay ny maha ologno zay indrindra ny faharefoagna tonga nitondra zay voatsirambany tagnana ary isoragna ireo préombonantoka zay niara-ny salahy nagnatanteraka nitondra zay voatsirambany tagnana zay ho an'ny vahoaka ny Marovato maromaro izy eo dia misy vary dia balle fripe tôle dia misy fitaovagna an-dakozia vilany koveta dia menaka dia misy kilalon-jaza ary isoragna ny zareo ONG TAC zay nitondra fanampiagna maro koa zany ho an'ny vahoaka ka ny zavatra irarigna zany amin'ny magnaraka mba tsy voina ohatran'izao no hamangena na razanaka fa mba zavatra tsara teto nolon'ny braon'ny commune ambanivohitra razanaka no nozaraina tamin'ny fomba mangarahatra ireo fanampiana ho an'ireto traboina ireto fa misy mpandraharaha mikonkonona ny anondrana lavanilina amin'ny vidiny $500 amin'izao fotoana izao ho ny solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika ny Antala ekena fa miroso ny fanalalahana ny sehatra saingy manaitra amin'ny ministera tompon'andraikitra tsy hanaiky ny hatongavana amin'izany ny solombavam-bahoaka animba ny vidim-bokatra io hamono antoka ny sehatra rehetra ihany koa ary isan'ny tsy afamiala amin'izany ny fanjakana izay tsy sitraka ny vola tokony hiditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana araka ny tokony ho izy andao arahantsika ny fanampanazavana mikasika izay misy exportateur agny miketrika tagnondrana lavany amin'ny prix ambany dia ambany amin'ny $15 ka raha zay no zava-misy tena horatsy amin'ny hoavin'ny lavanitsika zay ka manaitry ny ministry ny varotro ny tenanay mba tsy anaiky zay zavatra zay satria fa ohatrany efa agny amin'ny ministèren'ny varotro ny zany fangatana dossier zany ka mino za fô tsy anaikan'izany ny ministry ny varotro ary raha toka marina tokoa zay zavatra zay tena agnapotika zany vidim-bokatra atsika zay zavatra zay mba farafaratsiny eto amin'izay za rehefa nahino an'izay za tepaka miteny hoe fa prix plancher tsy tokony apetraka taitra indray za zao mahino an'izany tokony apetraka ihany prix plancher fa tsy hoe atao ambony be zany raha atao ambony be baka atsika misy adversaire ohatrany Rwanda mety atonjy asa atsika taloha manao 250 zare manao 150 atsika manao 150 zare manao 100 zegny hoe zegny mba farafaratsiny raha mbo $50 zegny prix plancher mbo farana ambany ny ambony mbo tsy ferany na jusqu'à $50 fa ny ambany farana ambany mba soko farafaratsiny mbo $50 ny fivarotana azy velany zegny mbo farana ambany fa tsy ekena zay tena naovana azy na misy anaovary boba nefa tsy ny vahoaka iny matiantoko ny vahoakantsika matiantoko ny fanjakana satria devise raha ilain'ny fanjakana ilain'ny firenena miditra amin'ilay firenentsika sy ampiarina lavanila zay fa tokony islam vaovao mialohan'ny rosona amin'ny fanamboaran-dalana eto Madagasikara raha tiana ny amparitra azy ho ny vondron'ireo firaisan-samom-pirenena maro ireo teboka natao ambany zavatra nandritra izay taona maro zay ho ny teo anivony ONG lalana manoloan'izay andao arahantsika ihany koa ny fanampanazavana ny mahatonga ny lalana eto amintsika eto Madagasikara tsy maharitra dia eo aloha ny voalohany indrindra ny
tsy fandraisana anjara tsy fampandraisana anjara ny eny fotony ny fotony resana zany dia ireo tena hoe ny mpampiasa ny lalana sy ny eny tontolo ny tompona andraikitra eny amin'ny ambany vohatra zany raha izay eo koa ny tsy fahampin'ny fikojakojana mety hoe noho ny tsy fisian'ny politika ankapobeny na mety koa noho ny tsy fisian'ny arabola eo ihany koa ny mikasika ny tsy fijerevana loatra hoe inona no mety fiatraikan'ny fiovaovan'ny ny toetrandro sy ny tontolo iainana izany. Manoloana ny fakana volabe eo anivo miboribory-tany voalohany amin'ny fikarakarana fisoratam-panambadiana nandeha teto amin'ny fahitalavitra omaly antondra fanazavana androany ny délégué ary laza fabijirika ireo nakavola tamin'izay ankarakara antota taratasy izay fanampanazavana. Tsara omariana fa ny boribory-tany voalohany dia tsy mandray ho fatoerana izany amin'ny fisoratam-panambadiana eto amin'ny boribory-tany voalohany. Kanefa mety misy olona pijirika na mpanera any ivelany any mety maka vola amin'izy ireo ary mbola namafisanay ary tsy reraka mihitsy izahay manentana hoe rehefa misy taratasy atao dia aiza miresaka amin'olona any ivelany fa tonga dia manantona ty anaty birao dia aty malala ny zavatra ilaina sy ny vola tokony aloha ary ny vola tokony aloha atao aminay dia misy resu avokoa dia izay no anamafisana izany fanentanana izany hoe okare le firesahana amin'olona pijirika sy mpanerana ivelany le mpanao taratasy fa tonga dia midira aty anaty birao. Manomboka izao moa misy mipepetra horaisina mikasika ireo pijirika sy mpanera any ivelan'ny birao ireo. Tsara omariana fa ny boribory-tany voalohany dia manao baditra avokoa mpiasa rehetra ary ho an'ireo izay olona mbola hitanay maka dossier sy taratasin'olona any ivelany any dia tsy salasala intsony izahay izao misambotra sy ampiantso mpitanjo filaminana aka izy ireo eny ivelany eny. Dia izay ihany koa no entsika misendredvety ao anaty tokafoy aza misaraka aminay ary. Anay baka toliara toy mamboly raha maro ako tsy tia balahazo karakarainay malagasy lafarina zato isan-jato fikarinay eto atoerana manify sy maivamaivana ery raha andoky raha matsiro sy mora le volony andramoka za ao an'io no mampiavaka amin'ny malagasy. À Tuléa, on cultive plus qu'un manioc. On prépare malakas, une farine 100% locale, fine et légère, pour une cuisine à la fois savoureuse et plus digeste. Essayez-la aujourd'hui, goûtez à la différence malakas. Robuste et de qualité, c'est BKT. Conçus pour résister à toutes les conditions, ils assurent performance, longévité et fiabilité sur vos terrains agricoles. Pour vos remorques, tracteurs, motoculteurs ou moissonneuses, faites le choix de la solidité signée BKT. Disponible dès maintenant chez Océan Trade au sein d'Agro-Industrie. Romaka Adalabe Balika November Black November alesse Atramni telpul November Harotivsien ambidy amin'ny kety balika mandeha amin'ny hery masoandro azo mahanana finday balika TV 32 pouces manomboka amin'ny 4000 ariary isan'andro fotsiny niena ho 65 000 ariary ny betriabola voalohany nidina 1 759 000 ariary monja kosa ny vidiny toloboditra raha mafan dia maka solar fan manomboka amin'ny 1200 ariary isan'andro fotsiny raha 1500 ariary zany teo aloha
iena ho 37 000 ariary ny petrabola voalohany 389 000 ariary monja kosa ny vidiny tolobotitsavaina misy fiantohana rotona rendez-vous eny amin'ny Astor sy eny amin'ny mpanjara mibaliky rehetra baliky mamiratra no aviko. Black Week au centre commercial Accourdi du lundi 24 au dimanche 30 novembre. Des promos qui frappent fort, jusqu'à 70% de remise dans vos boutiques préférées. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Isan'ny vahaolana ahafahana mamana olana herinaratra ny firosoana amin'ny angovo nokleary ho ny Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires. Mbola sakana ny tsy fampiny ny fampahafantarana sy ny fikarohana mikasika izany eto amintsika ka antony colloque international sur la nanoscience et la nanotechnologie izay nanomboka androany teny Tsimbazaza Tsiara Soarvelogno mitratra Antsiprian'izay. Nivoatra sy misandraka amina sehatra isan-karazany ny teknika amin'ny angovo nokleary maneran-tany atao anatin'ny 10 taona izay ifantohan'ny fikarohana raha ny eto Madagasikara manokana any mikasika ny angovo azo amin'ny herin'ny masoandro izay mila fanaraha-maso sy fampivoarana ho ny avy eo anivon'ny Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires. Raha ny eto Madagasikara manokana efa tafita lalina na dia amin'ny resaka resahana amin'izao fotoana izao fotsiny hoe resaka angovo avy amin'ny masoandro ny énergie solaire satria reny photovoltaïque reny panneau reny dia misy nanotechnologie be dia be ao anatiny efa ampiasaintsika be dia be reny zavatra reny efa mila ina moa zany arahana resaka contrôle qualité ny atsara kalitony reny zavatra reny zany mila arahana amin'izay zany tena mety tsara zany fampiasana azy misy nanotechnologie ao anatin'izay zavatra zay ka fantatsika resahana be amin'izao fotoana izao ny énergie solaire ny énergie renouvelable dia amin'ireny zany manapitosika ny nanotechnologie amin'ny fampiasana an'ireny zavatra reny. Notanterahana androany teny amin'ny Akademia Malagasy Tsimbazaza ary farana rahampitso ny andiany fahatelo amin'ny colloque international sur la nanoscience et la nanotechnologie na ny fiaonam-be iraisam-pirenena mikasika ny teknika nokleary sy teknôlôjia mifanaraka amin'izany. Fotoana ihaona ny mpisehatra rehetra sy mpikaroka avy amin'ny firenena samihafa ampahafantatra ny dingana efa vita sy mbola miantry amin'ny nanoscience sy ny nanotechnologie. Ao anatin'ny fisafidianana izay ho lehiben'ny faritra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, i profesora Rabe Zazafery Antoine no angatahan'ireo olobe mpitahiry fomban-drazana sakalava ao amin'ny douane Miarinarivo efa manakasina ao tsara rano ambony Mahajanga ho lehiben'ny faritra Boeny. Christian Andriamiery Kolo Mahajanga. Naveto moa zahay ray aman-dreny ara-drazana sakalava eto Boeny. Tarin'ny mpanjaka ben'ny Boeny Dina Hermiski. Tonga eto zahay androany hangataka aminareo mpitondra fanjakana ambony indrindra fa anao Andriamatoa président fanavaozana colonel Mikaely ao koa moa Andriamatoa Siteny filohan'ny anteny mera-pirenena ao anao Vepanina ny Mahajanga mangataka zahay mao zay ray aman-dreny sakalava eto Mahajanga mangataka an'Andriamatoa Rabe Zazafery Antoine Didanji mba ho tendrena chef de région faritra Boeny satria izy io dia anisany zanakanay sakalava eto Boeny harina vita be tokoa angamba tsy ho tantaraina amintsika eto Andriamatoa Zafera ny zava-bitany teto faritra Boeny. Hitatsika angamba rehefa nanao ministra izy teto Boeny nandritra ny taona maromaro, nanao ambassadeur ary teo koa ny président université. Nandroso université tsika io fa noho zay zavatra rehetra zay hitanay fa izy no hafaka hame ny fandrosoany ty Boeny ty, ampandroso ty Boeny ty amin'ny fampandrosona na amin'ny ara-tsosialy zany indrindra fa amin'ny fiarahamonina na eto satria maro foko miarahamonina eto fa i Zafery Antoine no hitanay ampilamina ny fiarahamonina na eto ary afaka mandrindra ny zavatra rehetra izay ilainay eto amin'ny faritra Boeny ka mangataka zahay olobe
eto amin'ny doany zay ray mandreny sakalava mitantana ty doany ramosary efa dia manangasiny ity dia mangataka zahay aminareo mpitondra fanjakana ambony indrindra fanao Andriamatoa Foloa raha tiatsika ampandroso boeny dia mba jerevonareo zay zanakanay Zafera satria io zanakanay eto io olo mahay mitondra tena tsara fitondrasana tena eto amin'ny boeny ngamba elaela na danji zay teto tsisy mahafantatra io koa iza tsy mahafantatra ny danji eto amin'ny faritra boeny ka zay nangatanay aminareo mpitondra fanjakana hoe mba ho Zafera Antoine no tendrena lehibe ny chef de région eto boeny. Isan'ny vakiparitra azo lazaina fa adiny tanteraka ny ao Ankaramanga commune manerinerina. Isan'ny olana fototra ny fampianarana sy ny tsy fisian'ny sekoly asa azy ireo zaza malagasy any an-toerana ankodray. Andisadisa eo ambeny tanàna sy mponina izay anaovana antsoavo amin'ny fitondram-panjakana. Anja Robert Kolomajanga. Toy izao hitantsika amin'ny sary izao ny efitrano fianarana sy ny seza ipetrany ireo ankizy ety Ankaramanga ao anatin'ny commune manerinerina distrikana Ambatoboeny faritra Boeny. Maternelle hatramin'ny T3 ny ankizy ampianarina ato amin'ny ity EPP Ankaramanga ity. Mifandimby izy ireo no mampiasa ny efitrano. Tsy misy mipetraka amin'ny tany, saingy misy kosa ireo manoratra ambony seza raha ny loharam-baovao noho ny aratsy ny latabatra. Ka velo taraina araka izany ireo ray aman-dreny eto an-toerana. Ity sekoly ity re tompoko fa 100 taona mahery izy ity tamin'ny 2018 no nanaovana fa 100 taona an'ity école ty. Dia te zany nanaovana be tanàna hoe hosoloana zany izy ny école. Anefa ny am'izao fotoana zao tsy mety voasolo école io fa tamiko namboariny zany le raha dia nataony salany zavatra zara fa vita. Dia raha fa nisy cyclone nandalo kely iny moako zany dia robaka l'école zao dia jusqu'à am'izao tsisy fikarakarana l'école anay. Izao zany dia mba tefatana zay fokon'olona miaraka amin'ny ray aman-dreny zaza sy ny mpampianatra no mba nanandrana an'izao mba ahafahan'le zaza mianatra. Mampalahelo anay re tompoko hoe. Plus n'izany tokotanin'ny école nananganany be ny tanàna borna. Misy Davi André zany meranay eo manerinerina. Zay ny zavatra mampalahelo anay ka tsy maintsy resana aminareo tompoko. Dia tena fierinay ny ankizy raha fahavaratra ny andro. Matetika ara tsy mianatra satria ny école tsy vanimbanina. Etaetanay re tompoko dia mangataka fanampiana izahay sy mba hoe mahafatraponay amin'ny resaka école ty. Tranonay trano labasy rivany labasy rehefa havony dia tsy mianatra satria manenina miteraka foana écolenay simba table basy simba. Mety aminareo zany sa tsy mety? Tsy mety. Inona zany zaka mba fanirinareo? Milamboarina tsara. Betsaka amin'ireo toerana ty Ankaramanga sy amin'ireo fokotany manodidina raha ny fanazavana ireto mponina ireto no nalainy ny ben'ny tanàna ny manerinerina noho ny fanapara-pahefana nataony ka hatramin'ny toerana misy ny fasana, ny toerana misy ny tanimboly, ny toerana misy ity sekoly ity saika efa lasany avokoa raha ny loharano-baovao hatrany ka izay no isany mampitroatra ireto olona ireto mitolona mitaky ny fialany inga ben'ny tanàna eo amin'ny toerany. Araka ny fisehoenay amin'ny gazety sy ny télé hoe milamina manerinerina efa tenenin'ny monsieur le district Ambatoboeny. Tsy tompoko tsy milamina zay ato ary mbola tsy hitany marina satria tsy maneky an'izany zay raha tsy mialeo Andriamatoa Davi André no niatony noho ny fanapara-pahefana sy ny tsindrajolena ny fandrava ny taninay eto an-toerana ka tsy maneky an'izany zay raha tsy aleo an-toerana Davi André. Mbola mitoy ihany ny tolona satria mbola tsisy vahaolana hatramin'izao. Tany manodidina ny 10 hektara eo raha ny loharan-baovao notondroiny ireo mponina ao an-toerana io mampisy disadisa ao manerinerina io ka anaovana antsoavo amin'ny fitondram-panjakana mahefa ijery akaiky izany. Ny sekoly tsy zarizary tsy misy fampandrosoana vanona ny tanàna ka mitoy hatrany ny tolona amin'ny fitakiana ny fialany ingany ny ben'ny tanàna ao manerinerina. Namafisina tamin'ny alalany tetika asa produire ireo fefoloa amin'ireny rano kopa ho fihatrehan'ireo loza voajanahary amin'izao fotoana mpahavaradrao. Namafisina ireo fefoloa fa no hajariana ihany koa ny toerana atao amin'ny commune Andranona ohatra sy Bemasoandro ho afaka hifamoivoizan'ny olona sy ny kodiaran-droa. Nasaina no mitaritra ny Antsiprian'izay.
metoy ny fanatanteranany produire na ny projet de développement urbain intégré de résilience izay toana ny banky raisam-pirenena androany notokanana ny fanarenana ny fifilohan'ny coupe sy ireo asa antanan-dehibe andian'ny faharoa sy trano commune Andranoahitra sy Bemasoandro natao mialohan'ny fidirana anatin'ny vanim-potoam-pahavaratra. Isy ireo drafitra fikojakojana ny fifiloha ny lakandrano izay omeny mitetika asa koa amin'ny herintaona izay ngamba mety hoe amaranana ny andian'ny voalohany ainkanefa any amin'ny banky raisam-pirenena sy ny gouvernemanta ny andian'ny faharoa ka ho mihoatra lavitra n'ilay 7 kilometatra sy mihoatra lavitra n'ilay 700 fototrafitra kely anaty tanàna no vita. Solotenan'ny ministera Pia Solombavambahoaka ben'ny tanàna isandroanany mevonahitra ny fotoany avy amin'ireo asa nitanterana tamin'ny produire mponina maherin'ny telo hetsy voaro amin'ny tondradrano. La fomba vaoafa tsy tony teo aloha intsony ny fankafizan'ny malagasy boky amin'izao fotoana izao ahitana fienany zany raha ny fanazavana rehefa vanim-potoana ny fampidirana mpianatra no tsara ny tsenany boky ary mangina ny akoatr'izay ireo mpivarotra nanaovana fanadihadiana tamin'ity androan'ity Entsora Soary Malala. Ny enany fankafizan'ny olona mamaky boky amin'izao fotoana raha oharina tamin'ny vanim-potoana tany aloha hoy ireo mpivarotra boky eny Ambohijatovo. Ny ankamaroan'ireo mpivarotra izay efa nahatratra 20 taona teo eo no nivarotra boky teny an-toerana. Rehefa vanim-potoana fidiran'ny mpianatra no tsara ny tsenany boky. Mahalafo boky manodidina ny 20 isan'andro ny mpivarotra iray. Amin'ny vanim-potoana hafa boky miisa 3 na 4 no lafo ao anatiny iray andro. Tsy mitovy mihitsy. Taloha ny olona tena mazoto mamaky boky. Fa amin'izao fotoana ohatrany efa tsy mitovy e. Ohatrany hoe zavatra tsy maintsy ilain'ny olona sisa matoy izy mamaky aty fa tsy mitovy amin'ny taloha. Taloha ny olona tena mazoto mihitsy fa amin'izao efa malakalana ilay olona mamaky boky. Efa tamin'ny 99 zay nanomboka mivarotra teto. Misy vanim-potoana le fandehanan'ny boky zany mihitsy hoe amin'ilay rentrée an'ny idiran'ny mpianatra iny izy no mandeha. Manomboka amin'ny 3,000 ariary ny boky iray ary tafekatra hatrany amin'ny 5,000 ariary ny lafo indrindra. Misy farana avy any ivelany ny boky amidy. Misy kosa fifanankalozana tao ny boky hafa izay efa voavaky ka tsy ilain'ny tompony intsony. Eo ihany koa ny boky azo avy amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanoratra. Ny boky zany misy eo amin'ny 3 arivo dia efa mahazo dia miakatra moa zany tsy ferana ny fiakarany zany. Eny efa eo amin'ny 750 000 francs zany atao hoe 150 000 ariary zany. Eo amin'ny 15 000 francs moa zany na hatramin'ny 150 000 francs na hoe 3 000 ariary sy amin'ny 150 000 ariary. Eo amin'ny fomba fangalana itony boky itony zany misy olona zany any ohatrany hoe raha boky fianarana zao dia efa nampiasain'ny vidy boky vaovao ny ray aman-dreny dia avy eo izy ataony échange aty aminay ilay izy dia misy ihany konkoa tena mivarotra anay aty aminay mihitsy izy dia misy koa nefa ny mpandraraha ny ivelany tonga aty aminay mihitsy izy hoe misy boky any amin'ny any. Miara-miasa amin'ny mpanoratra boky zay matetika ohatrany hoe Maxime Ratejanahary zao dia miara-miasa amin'ireny zay dia any amin'izareo zay maka satria ireny koa moa tena hoe tena programme mpianatra tena hoe mandeha Maxime Ratejanahary. Tiana Analakely no ny andohany ity tsena ny boky ity ny alohan'ny findrano teny Ambohijatovo hoy ireo mpivarotra. Ny tsena boky eto Ambohijatovo izay efa indromay raha tsy laza fa tsy nitany amin'ny taona 2020 sy 2021 fa tiantoka ny anareo mpivarotra vokatra izay ary amatonina no fanarenana anatrehina. Nisy tamin'izy ireo no namoa tsena miisa 4 tao anaty ny Indray-Mpimaso amin'izao fotoana no raisina sy no hatsaraina fepetra isorohana ny loza mety hitranga. Eny tompoko tena tao anatiny mihitsy izay izao hitanareo zao zavatra mbola voaforonina daholo fa efa tsisy tsony na ray ary. Ohatrany anay manokana aloha zany tsena anaky-efatra ny anahy tonga dia lasa lavenina tsisy tsony na boky ray na hoe ray ary niraisana fa presque hoe voaforonina daholo ireo. Fa tiatoka tena matiatoka tena hoe matiatoka izany hoe eritreretana hoe zavatra narianao tao anatin'ny 20 taona very tao anatin'ny Indray-Mpimaso tsy moramora zany fa tiatoka tena matiatoka fa teo amin'ny herintaona sy tapa mahery teo zany rotaona teo zany eo zany vo tena hoe tafarina zany dia
na ny boky vidina ary tsisy tam'izany fa mbola tsy maintsy mandeha tsikelikely any de tsy maintsy ahodina tsikelikely zay vola ampelantanana eny tamin'ny aitrano nisy zany efa nisy fivoriana teto amin'ny satria misy fikambanana ny mpivaly boky eto Ambohijatovo de efa nisy mihitsy fepetra niraisina zany eo amin'ny resaka sécurité de eo amin'ny resaka momba an'le fanidinan'le toerana zany de misy miambina de izy koa zany efa heureusement zany efa vita brique. Misy mampiavaka azy mamaky boky tena izy raha oharina amin'ny mamaky eny amin'ny internet raha ny fanazavana feno kokoa ny fahalalana azo sady tsy misy vokatra ratsy azo toy ny areti-maso na izany azy samy manana ny mampiavaka azy izy ireo. Nisy ka teknôlôjia sy resaka ny boky zany afaina izy aloha tena hoe boky satria afaka mandalina kokoa zany ny saina sy ny ana izy raha ohatra hoe amin'ny boky mandalina anazy fa raha ohatra ny internet izy zany de ohatrany hoe karazany hoe indramo kely any fa misy tsy omeny koa ny amin'ny internet misy tsy omeny le teknika kely zany fa amin'ny boky zany tena omeny daholo ny teknika rehetrarehetra zany io samy manana ny anjarany aloha ohatrana manokana zany samy manana ny anjarany kely kosa daholo zany izy fa tsy mampanina ny zavarehetra rehetra tsisy concurrence koa tsy mandeha fa aloha izy samy manana ny anjarany daholo ny olona rehetrarehetra moa zany fa zay manana anjarana eto foana différence an'le olona mamaky boky tsy mamaky boky zany de tena hita mihitsy ny mamaky boky zany hita hoe zany mivoatra be ary mivoatra aingakaingana kokoa zany ny olona mamaky boky ary lasa lavitra kokoa zany na miresaka ohatra hoe fahaizana français fotsiny any de tena hita mihitsy hoe lasa lavitra zany ny olona mamaky boky ny tena tombotsoan'le mividy boky de mamaky zany tsy marary maso aloha de faharoa koa hoe tena hoe afaka hoentinao mandehandeha am'izay tena hitonanao azy de document anao rahatr'izay hatr'izay hoan'ny taranaka faramandinika. Tsy mila fitahirizana be manao ahoana ny boky fa ny fikojakojana azy no atao mba tsy ho simba toy ny fanadiovana matetika sy fiarovana azy tsy ho lena afaka atao fialamboly tsara ny famakiana boky ary tsy mandany fotoana araky ny feo mandeha. Ireo vaovao songadina tao anatin'ny page Facebook ny vaovaon'ny Cool TV tamin'ity androany ity indray no andao arahantsika vetivety. Maro ireo vaovao nisongadina hita tao amin'ny page Facebook ny vaovaon'ny Cool TV tamin'ity andron'ny zoma 20 novambra ity. Isan'izany ohatra ny fitsidiam-paritra voalohany nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny kolonely Randrianirinina Mikael Tantoliary. Ny fametrahana ny Mamara Vatomanga anaty cellule ao amin'ny Moka Detention Centre. Ny fanokafana ny fanadihadiana na ny enquête parlementaire ny Jirama manoloana ny olana ny Jirama izay voalaza fa mitombo hatrany araka ny ranty tao anatin'ny pejy ny filohan'ny anteny mera-pirenena. Isan'ny vokatra mazava sy voalohany nateraky ny fionan'ireo solombavambahoaka tamin'ny ministry ny Angovo sy ny akoranafo Malalaka misy 7 novambra 2024 ny fanafoanana tsy misy fepetra ireo fifanarahana mamotika ny Jirama izay mampidi-doza ny fitantanana ary mampahory ny vahoaka maro anisa nandritry ny taona maro ho iatrany ny fanazavana. Ankoatr'izay ho fantatra mialohan'ny 20 Desambra ho avy izao ny tale général vaovao hitantana ny ACM na ny Aviation Civile de Madagascar hoy ny ministry ny fitaterana. Efa natomboka ny fandraisana ny fametrahana ny atotan-taratasy ireo kandida ary iroso amin'ny fanokafana izany ny ministera amin'ny herinandro avy. Ny tale général ny ACM teo aloha ny colonel Damas Hervé izay taivona fa nahiditra amponja vonjimaika no ilay raha Boeing 777 misadimy lasa en Iran rehefa niakatra fampanoavana tetsy amin'ny PAC ary efa nisorina tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ny 10 septambra 2024 lasa teo. Iverina manomboka ny 13 Desambra izao ny sidina mampitohy an'i Madagasikara sy Comore amin'ny alalan'ny kompania EOAR araka ny nambarany ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Ho avy mampitohy an'i Majanga sy Moroni ihany koa ny kompania fitaterana nabakabaka Royal Air raha ny fanazavan'ny hatrany. Hanaovana andrana ho an'ny daholo be ihany koa hatramin'ny 15 Desambra izao ny train urbain izay hiasa tsy hoe le eto Antananarivo renivohitra ho iatrany ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Mbola tsy fantatra mazava treto ny sarandalana ho an'ity train urbain ity saingy tsy hihoatra ny R3 zany ho iatrany ny ministra. Ankoatra ireo voalaza ireo nisongadina tao anatin'ny page Facebook ny vaovaon'ny Cool TV ihany koa ny fahavononan'ny fikambanan'ny Silamo Malagasy sy ny Comité National de Concertation Citoyenne des Musulmans andray anjara amin'ny dingan'ny fanavaozana raha niaona tamin'ny minisy-panjakana eo anivon'ny fiadidiana sy ny fanavaozana ny Repoblika. Teo amin'ny maresaka avy anvelany kosa indray isan'ny nisongadina ny fitsoahan'ny filohan'ny Guinée-Bissau teo aloha any Sénégal ny fampitsaran'ny filoha Amerikanina ny fifindra-monina avy amin'ireo firenena andalam-pandrosoana na ny tiers monde sy ny fampitsarana ny fanomezana tombontsoa ho an'ireo tsiolo-pirenena Amerikanina. Ankoatr'izay
nanao fanambarana ihany koa ny vondrona amerikanina misehatra amin'ny resaka informatika HP ny alarobia lasa teo ka piasa 4,000 hatramin'ny 8,000 no hosoloana IA hatramin'ny taona 2024 tanjona amin'izany ny ampitombo ny famokarany orinasa raha ny fanambarana trany anoizantsika ny fampalalam-bavao mitondra angy avao an'ny vehivavy mpandraharaha malagasy ny fahaiza-manao amin'ny sehatra ny nomerika sy ny teknôlôjia moderna amin'izao fotoana izao ho ny tompona andraikitra amin'sana ny fampandrosoana maritra eo anivony asa Madagasikara antonina mola volana ny tetika asa ampela online nanofana sy nanohana ny vehivavy amin'ny asa fandraharahana ataony tsiary soarvelo ahafany vehivavy mampivelatra sy mampivoatra ny asa fandraharahana ataony ny fahafehezana ny tontolon'ny nomerika ho ny tompona andraikitra misana ny fampandrosoana maritra eo anivony orinasa asa Madagasikara antony sy ny tetikasa ampela online tetikasa izay mampiofana ny vehivavy malagasy izay manana asa fivelomana na koa hoe fandraharahana mba ho lasa matianina kokoa amin'ny sehatra izay misy azy ireo izany hoe netoan'ny asa zato isanjato ny fampiofana azy ireo amin'ny resaka fandraharahana amin'ny resaka éducation financière sy amin'ireo fahaiza-manao rehetra mandrina an'izay fandraharahana izay mbola maro ny sakana tsy ahafana mivelatra amin'ny tontolo nomerika ho ireo mpandray anjara tamin'ny tetikasa ampela online nanampy azy ireo araka izany ny fampiofanana nomeny orinasa iasy sy ireo mpiara-miombona antoka tato amin'ny ampela online nampivoatra kokoa satria tsy ohatr'izao no niantomboako fa ny formation sy ny toromarika jiaby na ny anjareta koa nataona fampivoarana lehibe ary tsy sarotra keto fa mbola hitombo bebe kokoa izao ny fivoarana vehivavy miisa 100 raha tsy ahivina no nisitraka ny fampiofanany atao amin'ny maison du numérique tamin'ny titona ity ankoatra ny fampianarana mandidina ireo teknika amin'ny tontolo nomerika anisy ihany koa ny fanabeazana mikasika ny fitantanana arabola sy ny fitantanana ny orinasa no tanterana omaly teny amin'ny foibe ny orinasa asa Madagasikara ny fanomezana mari-pankasitrahana ho an'ireo vehivavy tafiakatra tamin'ny dingana famaranana tamin'ny fifaninanana tao anatin'ny tetikasa ampela online lafim-bavao afa mitombo isa ny olona ahitana fambara amin'ny tsy fahasalamana ara-tsaina eto amintsika amin'izao fotoana izao vokatry ny fiatrehana ny zava-misy andavanandro ny eto Madagasikara izay mbola lavitry ny fenitra iraisam-pirenena ny fandraisana antanan'ireo iaran'izay tsy fahasalamana ara-tsaina izay raha ny fanadihadiana tao Daniela Minoarso miamitombo isan'ny olona tratry ny tsy fahasalamana ara-tsaina ankehitriny vokatry ny fiatrehana ny zava-misy iainana andavanandro tsy mazaka olana mifokana mitsindrona zava-madomelina sy ny maro hafa karazany maro ny fambara fahaketrehana na fambaraloza hita amin'ny olona voany tsy fahasalamana ara-tsaina na izazy izany na olon-dehibe ireo fambara ireo izay afaka sitrana amin'ny alalan'ny fandraisana an-tanana tsotra ary misy ireo tsy maintsy manatona mpitsabo miankina amin'ny toe-pahasalamana ndra ny fanazavana fa ohatra zao ohatra na ao anatiny ohatra medicine anankiray olana amin'ny tsy fahasalamana ara-tsaina ohatra hoe raha tsy mahita tsy matory mandritra ny 2 herinandro izy zao dia efa siny zay raha misy zaza anankiray ohatra ka tsy mipipiham-pandrina izy dia miverina mipipiham-pandrina indray dia efa zany zao efa sinina koa mety afantarana hoe manana olana ara-tsaina ilay zaza raha toka mandre ohatra hoe mahita zavatra izy na maheno zavatra dia zany zao anisan'ny sinina mavesatra zany zay tsy vita eny amin'ny fiarahamonina fa tsy maintsy ilana mpitsabo isan'ny fambary amin'ny fahaketrehana ny fikorontanana ny torimaso malay koa manana amin'ny sakafo diso tafahoatra mitendrery miome irery mahery setra mahery fihetsika mitabataba tafahoatra miala ny fianarana na mingitrika miaratsy ny valim-panadinana mieritreritra na mikasa ny amonon-tena eto Madagasikara tsy ampy ny olona misehatra amin'ny fahasalaman-tsaina sy lamina eny fotony ka antony rosoany tetikasa ifalita amin'ny fampiofanana tao anatin'ny telotona izay nijoroany olona misa 170 eo anivo ny fiarahamonina eto Antananarivo no nisitraka izany raha ny fanasafana trany afaka mandray an-tanana isan'ny tanjona ao anatin'ilay zany ny fandraisana tanana fa tsara foana zany no manamarika hoe tsy ny fandraisana tanana rehetrarehetra kory ny atao any fa izay manana n'ilay atsotsika hoe sinina tsy tena mbola ngeza loatra na atsotsika hoe sinina léger sy ny moyen na faible sy ny moyen zany no azon'ireny olona ireny raisina tanana raha ny fenitra iraisam-pirenena mpitsabo ara-tsaina na psikiatra iray no misahany olona 5,000 mbola lavitra izay fenitra izay raha ny zava-misy eto Madagasikara manokana miampy ny tsy fahampian'ny foto-drafitrasa
vitsarolafo ny fanafody ilaina sy ny maro hafa ho fanatsarana ny fandraisana an-tanana ndraiky izany najoro ny plateforma ivondrona ny ireo mpisehatra sy mpitsabo ara-tsaina eto Madagasikara ka izy ireo no hanatanteraka ny drafitra nasionaly ho an'ny fahasalamana ara-tsaina raha iverenana nankalazaina androany ary torampitso ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana ara-tsaina raha toka tokony nankalazaina ny 10 oktobra teo izany saingina himotra noho ny zava-nisy teto amin'ny firenena nisy androany ny hetsika fankalazana izay andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana ara-tsaina izay tetsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina izay nihainoana sy nanomezana torohevitra maimempona ireo olona mila fanampiana sy torohevitra mikasika izay fahasalamana ara-tsaina izay. Dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Olona 12 indray farafakely no namony ainy nandritra ny fanafiany izay nataony tafika Israeliana natao Siria araka ny tatitra ny manam-pahefana ny antoerana. Etsy ankilany nanambara ny tafika Israeliana fa nanao hetsika isamborana olona ahiny izy ireo tamin'io fotoana io izay naharatrana miaramila miisa 9 ka 3 vomafy. Manoloan'izay nanameloko izao hetsika nataony tafika Israeliana izao ministerany raraham-bahiny Siriana. Dia izay ihany koa no entintsika manakatona ny fampilalamba avao amin'ity ala ity mbola maro ny fandarana hoentina aminao amin'ity ala ity santionan'izay ny ankitsi-po izay anasananao isan'ny vahiny amin'ity ala ity Andriamatoa Ratolojanahary Maharavo fantatra ny rehetra amin'ny hoe Doudou mpanao politika sy Andriamatoa Florent Didier sekretera général ny vondrona olobe malagasy fandarana izay resahana mahakasika ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ny fanaovana sy ny fanavaozana eto amin'ny firenena ihany koa ho resahana ao anatin'izay fandarana ankitsi-po aorian'izao fampalalamba avao izao. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ao manaraka indray. Veloma tompoko. Projet pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.